dia raha misokatra dia ny corde 4 atao par rapport amin'ny corde 6 ok reo mitovy dia ny tiako tenena amin'izay raha ohatra ka hoe inona zao tia atao amin'ity 3e case ty dia iny mitovy amin'ny première case ny 6e corde zany hoe ty zao F dia ny dikan'izay ty 3e case ty F ok zay ny mora indrindra kokoa hoe anarana azy raha alohan'izay moa zany izy dia mila tadidina fotsiny ty D dièse E ok fa ny ambony afaka atao ohatran'izao F raha mantany ndray zao hoe iny ty ray ty zao eto amin'ny 8e case ianao 7 8 dia atao ohatran'izay koa izy mandeha case anankiroa anao dia ampiakarina aty ambony aty ok ty zao atao amin'ny 6e case ty A dièse satria ty zao A ty A dièse dia ny dikan'izay ty koa zany A dièse ok dia andao ndray ray farany ohatra hoe ty anankiray ty ok dia atao ohatran'izay any le izy ok iny ty accord ty G dièse ok G dièse ty koa zany G dièse zay A B C ty D ok satria ty zao octave zay dia manaova exercice amin'izay koa dia ohatran'izay ny fahalalana an'le izy ok atao corde 4 sy corde 6 misy relation le izy dia ndao ndray araka any amin'ny corde 3 dia ny corde 3 atao relation amin'ny corde 5 zay ny mora indrindra ok corde 3 zao G na Sol ok dia iny mazava ho azy fa G dièse A ok hatreo aloha mora fa rehefa avy eo rehefa atao amin'ny 3e case amin'izay anao dia ohatran'le nataoko teo ihany fa atao amin'ny relation ny corde 5 ok rehefa fantatrao zany ny anaran'le note eo amin'ny corde 5 dia fantatrao ny anaran'le note eo amin'ny corde 3 ty zao mitovy amin'ity ok A dièse na B bémol ty koa zany B bémol zay dia andao araka toerana hafa ndray ohatra hoe ty zao eto amin'ny case 7 dia mitovy amin'ny corde 5 eo amin'ny case 5 le izy ok ty eto amin'ny corde 5 ty zao D ty ok C D dia ny dikan'izay ty koa zany D ok maka exemple hafa ok iny ty zao eto amin'ny case 10 ianao corde 3 case 10 dia mitovy amin'ny ao amin'ny corde 5 case 8 dia ty eto amin'ny case 8 eto amin'ny case 7 zao fantatsika fa E dia ny dikan'izay ty F dia ny dikan'izay zany hoe ty koa zany F ok zay dia ny corde 2 eo amin'ny corde 2 atao amin'ny relation corde 5 le izy dia ohatran'izao ny fahalalana ty moa zao corde 2 B dia raha B zany iny ty zany C ok dia C dièse fa ny fomba ny alalana anazy relation corde 5 dia ohatran'izao ok zay dia andao ndray ry ianarana ty zao amin'ny corde zavatra eo amin'ny case 1 dia mitovy amin'ny corde 5 case 3 hitanao dia case 3 C dia ny dikan'izay ty koa zany C dia andao aka exemple hafa ty zao eo amin'ny case 5 dia mitovy amin'ny corde 5 case 7 ok case 7 E dia ny dikan'izay ty koa zany E ok mitovy octave fotsiny mahasamihafa anazy
Ndoka exemple ray farany ndo to tenatenany. OK, corde zao eo amin'ny case 4, deuxième corde antsika, dia iny mitovy amin'ny sixième case, corde 5. OK, corde 5, sixième case. Iny ty accord ty aza ty note ty ty zao D dia ndikan'izay ty zany D dièse na E bémol mitovy ihany zay, dia ndikan'izay ty koa zany D dièse. Zay. OK, dia zay ny lesin'androany. Mila manao exercice maromaro anao am'izay mba fantatrao hoe ohatry ny ahoana ny fahalalana ny fanaovana les références. OK, araka ny teneniko teo ohatran'izay zao raha ohatra ka hoe corde 4 dia reveo corde 3 dia reveo corde 2. Zay. Dia manaova exercice dia fataro les notes. Dia misy site zay mampiseho an'ireo diagramme reo corde rater ny anarany ataoko amin'ny écran eo ihany. Dia zay ny apahany voalohany amin'ilay lesina. Dia mbola itoy ihany moa ny lesina fototra rehefa avy eo amin'ny fanamboarana accord. Eny areo fa dia mazotoy.